Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, lohan'ny fiangonana ary tompon'izao fivoriana masina izao. Na ho antsika izay manatrika eto, na ho antsika izay manaraka izao amin'ny alalan'ny fifandraisana ndavitra. Ampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitomboana izay raisitsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sady mpamonjy antsika. Alady voalohany amin'ny volana moa androany, no zany dia manasa antsika iray latabatra amin'ny Tompo, ka miomana ao amin'izany isika ny tokantrano raha tsy efa nivonina mialoha. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Salamo 7:50, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 7 ary ny andininy 12 sy 12 no iarantsika mifaly eo amin'ny Tompo ary indrindra makalaza ny fahatsarany. Jehovah ny mpanjaka, aoka ho faly ny tany, aoka ho ravoravo ny nosy maro. Raha ho nasia Ezipito ny manodidina azy, fahamarinana sy fitsarana ny fanorenany seza fiandrianany. Misy afo mialoha azy ka mandevina ny fahavalony manodidina. Mahazava izao tontolo izao ny elany, mahita zany ny tany ka miorooro. Ny tendrombohitra miempo tahaka ny savoka eo anatrehan'i Jehovah, dia eo anatrehan'ny tompon'ny tany rehetra. Ny lanitra maneho ny fahamarinany ary ny firenena rehetra mahita ny voninahiny. Aoka ho menatra izay rehetra manompo sariny zavatra voasokitra sy miaraba tena ny amin'ny Andriamanitsy izy. Miankofy eo anoloan'i Jehovah ianareo Andriamanitra rehetra. Ny fahazavana ny voafafo ho an'ny marina ary ny fifaliana ho an'ny mahitsy fo. Mifalia amin'ny Jehovah ry marina ary miderany anaran'ny masina. Amen.
isika. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, Andriamanitra mandrakizay, tompony tompo, mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, Andriamanitra avo sady any amin'ny manerinerina, Andriamanitra tsy takatry ny saina amin'ny fahalehibiazany sy ny asany, Andriamanitra masina loatra, Andriamanitra ny fahamarinana, nefa dia nanaiky iondrika hijery izao tontolo izao ao anatin'ny fahamavomavony, nanaiky haniraka ny zanany lahy tokana, hanazava izao tontolo izao zay tototry ny aizina, ary naniraka ny zanany malalany indrindra hanangana izay rehetra mino azy ho amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakana ao mandrakizay. Dia rainay ianao Tompo, ankalazainay ianao ilay mazava ao amin'ny mazava, ilay Andriamanitra tokana sady Andriamanitra ny fahamarinana rehetra. Dia rainay ianao fa tsy mendrika akory natao hoe zanakao zahay, kanefa nataonao piray lova amin'ny zanakao lahy tokana ilay malalanao indrindra. Tompo, raha tafavoreto zahay dia tia ankalazanao, tia hanome voninahitra anao ary manondrika ny lohanay, mitsaoka ny fiandriananao avo dia avo. Omenanao rery Tompo, ny dera ny laza ny aja ny voninahitra, ny fiandrianana ny fanapahana izay anao hatramin'ny taloha indrindra ary anao mandrakizay. Ary aoka kosa ny lazanao, aoka ny herin'ny fahatsaranao, aoka ny asanao hanerina izao tontolo izao, ary indrindra hamangy ny olonao, handraisanao azy ho mpandova ny fahazavana mandrakizay. Tompo, raisy ny aleloia, raisy ny hosana, raisy fa mendrika ho anao zany, dia hatreo izao fotoana izao ho voninahitra ho tokana. Amen. Petrakisika. Ry havana, ny tompony voninahitra no eto anivontsika, no atrehintsika, nefa isika dia tsy tanteraka, tsy mendrika akory ny hifanatrika aminy, maika moa ny ombo-toerana aminy, kanefa efa sitrany ny hamangy atsika, efa sitrany ny hiombona hanana firaisana amintsika, efa sitrany ny onina amintsika ilay Imanoela. Koa andeha anatona azy isika, ankasitraka azy ary angataka ny fanadiovana mba ahatonga antsika hanana firaisana marina tokoa amin'ilay tompony voninahitra, ary ahatonga antsika afaka handray amin'ny fahafenoana ny fahasoavana izay entiny ho antsika. Iara-mivavaka isika. Tompo, misaotra anao zay mamangy anay, misaotra anao zay mitaona anay hanatrika anao, misaotra anao zay noho ny fahatsaranao, entinao manatona anay amin'ny alalan'ny zanakao. Tompo, amboary ny fonay, sokafy mba ahafahanay mahafantatra ny lanjan'ny fitiavanao anay, ary azahoanay manatona anao amin'ny fanetretena, amin'ny fotorotoro sy mangorakoraka, ka ho diovinao zahay ahatanterahany fikasanao tsara ho aminay tsiraray avy, amin'ny ara-tsaon'i Kristy. Amen. Ataontsika ny hira fa 820 ny andininy voalohany.
miantso antsika ny tompo anatona azy hitoky amin'ny fahasoavany ka ho ary ny fontsika samy anaraka izao tonombavaka izao hivavaka sika raha io pahary anay ianao ary mbola nahary anay olom-baovao tao amin'ny zanakao mba hanananay firaisanayna aminy ary indrindraindrindra hitovinay toetra aminy nefa indrisy raha eo fa tsy tanteraka teo anatrehanao zahay tsy mendrika ny voninahitrao ny teninay ny toetranay ny asanay ary indraindray aza tsy mendrika ny firaisana aminao ny toerana alehanay sy ny tontolo izay ireriavanay misaotranao anefa zahay fa tianay dia tianay loatra ianao tsy mahafoy anay ianao ka izany mbola hanavaoza anao indray ny antsonay hanantona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ary amboraka ny fonay mba ho diovinao mba ho avaozanao tompo tsy nanome ny voninahitra tokony anao zahay ny antso anao tompoko zay kanefa ny tenanay ny tomponay ary nyrehaka n'izao tontolo izao no nataonay ho avo sy ambony ary nitikinay tonga teto amin'izao tontolo izao hanazavanay ianao nefa ny fahazavan'izao tontolo izao mitsilopilopy izany ny ankinanay ary ny falinay tamin'ny fotoana maro tompo ndreto izay manatona anao matsiaro menatra satria tsy mendrika ny fiantsona ary matsiaro mangay ahy satria tsy mba nahay nandray ny aren'ny lanitra zay nanirana no zanakao kanefa tsy tonga hitadiny marina izy fa ny mpanota mba hibebaka reto izay miaiky ny fahotanay reto izay manatona anao amin'ny fanetretena reto izay mitondra ny fonay torotoro sy mangorakoraka malahelo satria nampalahelo anao marary satria nanao izay nanafotoina anao miaraka ny fiangonana rainay be famindram-po mitalao aminao zay mamelany elokay diovy zay ho afa-pahotana sasao zay mba ho afa-keloka ary avaozy ny fanahinay mba vonoka nomponao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay no angatahanay aminao amen. Tsika dia Andriamanitra tiantsika amin'ny fitiavana tsy mety levo fitiavana mandrakizay no tiavako anao izany namparitako famindram-po anao noho izany ho anao zay mibebaka marina avaozy ny ray ny famindram-pono aminao ka enoy ary ny teny fampanantenana omeny ny tompo ny amin'ny famelany ny elokao iara-mitsangana sika. Hoy ny tompo dia ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo ko raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo
ko voavelany elokareo noho ny anaran'i Kristy masina misaorany tompo. Hira 7:3 ny andininy voalohany sy fahaefatra. 7:3. Voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Efa nidiovin'ny tompo ny fontsika noho ny fahasoavany, izao sika dia afaka andre ny teniny, handray ny teniny, ary velona ny teniny amin'ny fifaliana. Ataontsika ny hira izay efa voatondro 320 ny andininy faharoa, dia mangataka ny tompony anjara hitaribavaka sy hamaky teny hiakatra ity. 320 andininy faharoa. Mbola misaotra anao zahay ry tompo malala fa omenao indray izao fotoana izao
ahafahanay andray sy eniny teninao andray ny afatra avy aminao. Mangataka ny fanainao masina izahay anazavanay, anokatra ny masom-panahinay, mba ho tonga fiainanay tokoa zany teninao zany. Jesosy Kristy, ilay teny tonga nofo no avelanay hiasa sy anjaka eo amin'ny fiainanay. Izay hitondra ny teny kosa Jesosy, dia ianao no anindry ny lelany. Ho anay izay manatrika, ianao hiasa amin'ny sofinay mba ho tsy ho lalondalovana, andraisanay izay tandrifanay ho vonina hitrao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Iaraka maka ny teny soratra masina isika. Izany dia ho hitantsika ao amin'ny bokin'ny Daniela mpaminany, toko 7, 1-7 ka hatramin'ny 7. Daniela toko 7, 1-7 ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola nijery aho, dia nisy seza fiandrianana maro napetraka, ary nisy lahy antitra iray nipetraka teo. Ny fitafiny dia fotsy toy ny oram-panala, ary ny volondohany dia toy ny volon'ondry madio. Ny seza fiandrianana dia lelafo, ary ny kodiarany dia afo mirehitra. Hoy ny afo no nivoaka sy nandeha avy teo anatrehany. Arivoarivo no nanompo azy, ary alinalina no nijoro teo anatrehany. Nanomboka ny fitsarana, ary novelarina ny boky. Mbola nijery ihany aho no ny feon'ny teny feno avonavina no tenen'ilay tandroka. Raha mbola nijery aho dia novonoina ilay biby, ka nolevonina ny tenany ary natao ao amin'ny afo mirehitra. Ny amin'ireo biby hafa dia nesorina tamin'ny fahefany, nefa nolavaina ihany ny andro ny ainany, mandra-pahalan'ny andro sy ny fotoana. Ary mbola nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ihany aho fa indro nisy toy ny zanak'olona avy tamin'ny rahaolanitra, ary nankeo amin'ilay lahy antitra izy dia nampanantonina azy. Nomena fahefana sy voninahitra ary fanjakana izy, mba hanompon'ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samihafa fiteny rehetra azy. Ny fahefany dia fahefana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany dia tsy ho rava. Amen. Dia mbola toizantsika ny famakiana teny soratra masina. Izany dia hitantsika ao amin'ny Petera faharoa toko 1, 1:4 ka hatramin'ny 7:10. Rehefa hitantsika vakitsika aminaran'ny Tompo. Fa tsy nanaraka izay anganongano noforono ny fahafetsen'ny saina izahay, raha nahampafantatra anareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompontsika, fa efa hitan'ny masonay ny fiandrianana, fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy, raha tonga teo aminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra, ilay fenanao hoe: ity ny zanako malalako izay sitrako. Ary renay io feo avy tany an-danitra io, raha niara-mipetrapetraka taminy tany an-tendrombohitra masina izahay, ary mahana ny teny faminaniana tao amin'ny mafiorina kokoa isika. Koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara, fa toy ny jiro mahazava ao amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Alohan'ny hamakinana ny filazantsara dia ataontsika eo am-pitsanganana ny raha izay voatondro.
marana antsika ny teny dia raisitsika any ny baibolitsika ao amin'ny Matio toko 7:10 andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Efa hita dia afatsika amin'ny narany tompo ihany. Ary noho ny afaka enemana, Jesosy dia naka ny Petera sy Jakoba ary Jona rahalahiny ka nitondra azy niakatra ho any an-tendrombohitra avo mba hitokana. Dia niova tarehy teo anatrehany izy ka nitavany namirapiratra tahaka ny masoandro ary ny fitafiany tonga fotsy tahaka ny mazava. Ary indreo nisy eo tamin'ny mpianatra Mosesy sy Eli niresaka tamin'i Jesosy. Dia niteny Petera ka nanao tamin'i Jesosy hoe, Tompoko, tsara raha mitoetra eto sika, koa raha sitrakao aoka hanao lay 3 eto, ny anankiray ho anao, ny anankiray ho an'i Mosesy ary ny anankiray ho an'i Eli. Raha mbola niteny izy, indro nisy rahona mazava nanarona azy ireo, ary injao nisy feo avy tany amin'ny rahona nanao hoe, ity no zanako malalako, izay sitrako, izy no henoy. Ary noho nandre izany ny mpianatra dia alaviny akoho ka sady natahotra indrindra. Ary Jesosy nankeo taminy dia nanendry azy ka nanao hoe, mitsangana fa aza matahotra. Ary noho ny niandrandra izy ireo dia tsy nahita olona afa-tsy Jesosy irery ihany. Ary rehefa nidina avy tao an-tendrombohitra izy dia nandrara azy Jesosy ka nanao hoe, aza milaza amin'ny olona ny fahitana, mandra-pitsangana ny zanak'olona amin'ny maty. Amen. Ira fa 320 sy 900 ny andininy fahatelo. 320 sy 900 ny andininy fahatelo. Jesosy Kristy, ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra izay malalany sady sitrany no nalefany mba ho enointsika. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taridalana sy hanazavatsika, azaontsika mahatakatra ny hevitry ny fahatongavan'i Kristy sy miaina ny fandraisana sy ny fivelomana azy. Amen. Petraka isika. Ry havana, ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia miorina amin'ny fiainona sy ny fankatoavana ny teniny. Andriamanitra dia any an-danitra. Ilay Andriamanitra tompony voninahitra rehetra tsy mendrika onona eto amin'ity tany paharatsiana, ity tany fandalovana, ity tany ny voafetra ity. Ny atao hoe mino an'Andriamanitra, raha ny soratra masina no jerena, dia ny mity azy
amin'ny fo rehetra, amin'ny saina rehetra, amin'ny hery rehetra, amin'ny fanahy rehetra, ary ny tiany namana. Azo lazaina fa mifamatotra ny finoana sy ny fitiavana. Ka ny atao hoe mino an'i Kristy zany dia tia azy. Ary zany nambaran'ny tompo mandrakarivo, indrindra amin'ny filazantsarany Jaona, tsy mba miresaka loatra ny finoana azy izy, fa miresaka ny fitiavana azy. Raha tia ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Raha mino ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Mitovy ihany ny ambaran'ireo. Io Mosesy dia nirahan'Andriamanitra mba hanafaka ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tany Egipta. Mba haninona? Ahafahana ninona? Mba hanompo an'Andriamanitra velona, ka hitandrina ny didiny sy ny lalànany. Zany ny misionany Mosesy. Ka dia zany nanomezan'Andriamanitra any Mosesy ny didy 10 sy ireo lalàna marobe izay manazava, mamelabelatra ny fiainana n'izany sitrapo folon'Andriamanitra izany. Io no antsoina hoe fitsim-piainana. Zany hoe mba azahoana miaina amin'ny fahitsiana. Satria izay no atao hoe fitsipika, atao hanim-piana mahitsy. Ka ny fitsim-piainana izay nomen'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy dia loharanom-pitahiana sady fiainana ho an'ny Israely. Miverimberina ao amin'ny bokin'ny Eksodosy sy ny bokin'ny Deutéronomie, ary koa aza ny bokin'ny Levitikosy sy ny bokin'ny Nomeria, miverimberina ao zany. Fitahiana, fiainana, ary mifamatotra amin'ny fanajana sy fanarana tsara ny fitsim-piainana. Zay maneho ny sitrapon'Andriamanitra. Io fitsim-piainana izay nomen'Andriamanitra ny zanak'Israely io no nampatsiahivon'ny mpaminany taty aoriana. Ireo dimbon'ny Mosesy zany, raha azo ambara toy izany, nampatsiahivona. Ka nanirahan'ny tompo tamin'ny vaninandro maro samihafa ireo mpaminany samihafa mba hananatra, mba hanitsy ny fiainana, indrindraindrindra nge rehefa mivilivily na koa rehefa tandindomindoza izany fiainana izany. Ary fantatsika fa Eli no noverina ho mpaminany lehibe indrindra teo amin'ny Israely. Ka na i Mosesy na Eli dia samy nanambara ny mahazava-dehibe ny fiainoana sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Baiboly manko ny atao hoe miaino an'Andriamanitra dia mankatoa ny teniny koa. Miaino mba hankatoa. Fa ny miaino tsy mankatoa dia heverina ao amin'ny Baiboly olona adala. Ary Jesosy mihitsy no teny zany. Raha mamaky zany ao amin'ny Matthieu 7 isika. Ny olona mahalala ny tenin'Andriamanitra, ny olona miaino ny tenin'Andriamanitra nefa tsy mankatoa dia oharina amin'ny olona adala. Ka eto dia azo ambara fa Mosesy sy Eli no ilay iraka mitondra ny tenin'Andriamanitra mba ho ankatoavina. Sangindrisy tsy nankatoaviny ny zanak'Israely zany. Ny fombafomba narahany, ny famorana sy ny fomba mpivavahana no narakarahany teny. Fa ny fiainany isan'andro sy ny atofony tsy tao amin'ny fitiavana n'Andriamanitra, tsy tao amin'ilay firaisampo tamin'Andriamanitra. Hanika dia ninangin'Andriamanitra nandritry ny 400 taona mahery. 300 taona no manelanelana ny bokin'ny Malaki sy ny nahatongavany Jaona mpanao batisa. Nangin'Andriamanitra. Nahoan'Andriamanitra no tsy miteny? Tsy hoe satria tsy mihaino azy ny olona, fa satria lalodalovana izy, tsy mankatoa, tsy manaja, tsy manaraka tsara.
efa jato taona teoriana Jesosy Kristy ny rahan'Andriamanitra hamonjy ny jiosy sy ny jentilisa, zany hoe izao tontolo izao mihitsy. Jesosy Kristy ny rahan'Andriamanitra mba hiteny amin'izao tontolo izao. Io lay mbara hoe teny tonga nofo. Ary zany teny tonga nofo zany, ny atao hoe tonga nofo, ambarany hoe Immanuel, dia ny hoe lasa nofo mihitsy aty amintsika, lasa fiainana. Lasa mampiaina sy mampietsika ny olona izay mandray zany teny zany. Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, no manjary teny velona, zany hoe teny ivelomana, teny tanteraka eo amin'ny fiainan'ny mino. Zany no hoe araka zany no hoe mino dia ny manana ny Kristy velona ao anatiny, ary naverimberina tato ato zany. Betsaka manko milaza hoe za mino an Jesosy, za mino ny soratra masina, za mino ny Baiboly, fa tsy iainana iny e. Fa ny atao hoe mino any Kristy, manana ny Kristy velona ao anatiny, manosika azy, manazava azy, mampahery azy eo amin'izay rehetra ataony sy iainany. Izay manao hoe fantatro izy, nefa tsy mankatony didiny dia mpandainga. Izay mandre mahafantatra ny teniny, kanefa tsy mitandron'izany, dia sady mamitaka ny tenany no mamitaka sy mampalahelo an'Andriamanitra. Ary zany mampiavaka ity teny tonga nofo ity. Jesosy Kristy zany tonga ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao izy. Zaho ny fahazavana izao tontolo izao izy. Inona moa zany atao hoe fahazavana zany? Fatatsika tsara rehefa mieritreritra tsika na misaina, ny olona hoe mazava saina dia mahalala tsara ny marina. Ka ny atao hoe fahazavana dia ilay fahamarinana araka an'Andriamanitra, ilay fahamarinana mandrakizay, ilay fahamarinana izay nomena antsika mba azahoantsika mandova ny mandrakizay n'Andriamanitra. Eto ry havana ny tantara hitantsika eo amin'ny Matitoko 7:70 dia mampiseho fanambarana lehibe, révélation, indrindra ho an'izy telo mirahalahy reto, fa ho antsika rehetra koa. Niaraka tamin'i Jesosy izy telo lahy, ary azo lazaina hoe les fidèles parmi les plus fidèles. Niaraka tamin'ny tompo izy telo mirahalahy, azo lazaina hoe nihevi tena ho tena akaiky an'i Jesosy. Dia nihevitra izy fa atondro benanary zao mazava. Kanjo, hay, misy mazava no le mazava hitan'io. Hay, misy mazava no io. Lay mazava an'Andriamanitra, nanazavany Jesosy sy Mosesy ary Eli, na mirapiratra. Asa raha azontsika zany hoe amin'izao atoandro benanary zao, mibalika be zao ny masoandro, mbola misy mazava noho ny masoandro. Zany ny révélation lehibe izay miseho eto. Naseho ny tompo tamin'izy telo mirahalahy. Tantaranareo tantara kely marina. Fony tonga tety dia tsy nanao solomaso. Ary dia rehefa sy dégradé ny fijery dia inona moa ty izy? Nakany amin'ny mpitsabo. Dia nomena solomaso. Dia voazo le solomaso tao anaty eto moa zany, nalaina tany amin'ny opticien, dia tonga tao an-trano dia voananaovana gaga be ako. Fa le rindrina mavomavo isan'andro io, haika mavomatroko nahitako azy. Nanao le solomaso vao tena nety, ay ve zao ny tena mavomavo e. Isan'andro dia mihevitra mavomavo, tena mahita mavomavo. Ay, tsy mavomavo le izy, fa mavo tsy izy.
Zany aza mbola eo amin'ny lafiny fizika, maika fa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Hoy aty hoe ny hevitra izy telo mirahalahy reto fa miaino anatin'ny atoandro be mazava. Saingy nisy révélation. Hay io mazava hitanareo eo ry izy telo mirahalahy, maizina io raha oharina amin'ny mazava an'Andriamanitra, maizina io. Ary zany ny zava-dehibe izay apoitra an'i Jesosy Kristy eto. Tonga eto amin'izao tontolo izao feno fahamaizinana izy. Hoy ny hirantsika maizina avokoa izao rehetra izao. Maizina. Mino izany ve ianao? Fa zany nasehon'i Jesosy amin'izy telo mirahalahy reto. Maizina angety izao tontolo izao misy anareo ty e. Ry Petera sy Jakoba ary Jaona, maizina. Ary zany nanambarany filazantsarany Jaona azy, tonga teo amin'ny maizina ny mazava. Maizina. Mino zany ve ianao? Fa zany ny fanambarany Jesosy Kristy. Ary ambarany fa tonga teo amin'ny maizina ny mazava, fa ny mazava tsy nandray azy. Satria ny hevitra izy fa tsy mila n'izany. Ny onona tamin'ny mazava n'izao tontolo izao, zany hoe ny maizin'Andriamanitra izy. Io ny onany. Hainy ao ambadik'io fahafatesana. Hainy ao ambadik'io fahafatesana. Ary zany koa ny nambarany Kristy. Io fiainana iainantsika io. Io mampiriry ny olona rehetra io. Io tia ny arovana amin'ny aretina sy ny zavatra maro samihafa io. Fahafatesana ngeny ao an-damosiny io e. Fahalovana ny ao an-damosiny io e. Fa le tena fiainana entiny Kristy, omeny Kristy, zarainy Kristy, maimaipoana ho an'izay miaino azy ka miaiky fa mandeha amin'ny maizina izy. Zany no nambarany mpaminany azy. Zay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe. Sambatra ianao raha mahatsapa fa mandeha amin'ny maizina eto anivon'izao tontolo izao ty, satria ho anao ny fahazavan'i Kristy. Ho anao ny fahazavan'i Kristy. Ho anao ny natongavany. Sambatra ianao raha mahita fa ity fiainana eto ty tia narovana ity, ary izy amony tsy niaro ny ainy. Hay io antisambra ny fahafatesana. Fa le fiainana ao amin'ny Kristy, le fiainam-baovao, zay nampiterahana antsika indray olom-baovao ao amin'ny Tompo, io fiainana io, io le fiainan'ny fahazavana, fiainana mandresi ny fahafatesana. Ry havana, Jesosy Kristy, ilay zanakalahy tokan'Andriamanitra zay malalany. Malalany. Tiany. Io ny lahy tokany io. Nefa dia ambarany epistily ho an'ny Filipianina fa nolaozany, nafony. Ary nandray tsy tsapatsika ny lanjan'izany hoe famoizana ny ray sy ny famoizana ny lanitra zany teo amin'ny Kristy. Fa tsapany Jesosy laliny zany. Natonga azy nikikika hoe ray io nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Foin'Andriamanitra ho asy ho anao. Ilay malalany, ilay tiany indrindra. Satria tiany ho amin'ny fahazavana, tiany ho amin'ny fiainana izaho sy ianao. Ahoana nefa ny azahoantsika mandray izany fiainana izany? Izy no ienoy. Zay miaino azy sy mankatoa azy, zay mandray azy sy mivelona azy, zany ihany, zany ihany. Zany ihany no afaka mandray la hery ny mpitiavana sy ilay faneom-pitiavana ambony indrindra. Tsy nisy to azy. Tsapako sy tsapanao ve zany? Tsapako sy tsapanao ve zany alalin'ny fitiavan'Andriamanitra asy ianao zany? Sy namoizany ny zavatra rehetra ho amin'izany, ka tsy hatonga anao na izaho hifikitra amin'ny zavatra mandalo. Hifikitra amin'ile mazavazava kanjo ay ny ao ambadika fahafatesana.
indro ny zanako malalako, ity no zanako malalako, io ny zanako malalako zay sitrako, izy no enoy. Raha takatsika ny asarobidiny zany fahatongavany zany sy ny lanjany zany, dia ho azotsika koa ny lanjany fiainona azy. Tsy miainoaino foana, mba miainoaino kely, na miainoaino tapatapany. Raha azo ninona tahaka an'izany ve ny tompo ka azo mandray fiainana amin'izany, nafoy ny zavatra rehetra tahaka izany ve izy, nijaly, nafoy, ary maty. Satria ny aliko ny fahafatesana eo amin'izao mody fiainana izao, dia tia ny tsompotsolovina amin'ny fahazavany. Ity ny zanako malalako ny tompo, izy no enona, izy no enoy. Ilay malala ny sady sitrany, ilay sitrany, ilay nametrahany fitokisana, ilay azo lazaina naneho ny maizy azy marina, tsy isan-kinafinafina, izay nahita hoy ny tompo dia nahita ny ray. Izy ilay zanaka authentika. Io ilay zanaka authentika io ny tonga anangana asy ianao ho zanaka. Ahatonga asy ianao ho poniny ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Zany nge ny tokony tsaroana. Raha tsy zanak'Andriamanitra ianao, tsy mandova ny fiainana mandrakizay, aza manaiky fitahan'ny olona. Raha tsy zanak'Andriamanitra ianao, tsy mandova ny fiainana mandrakizay, ary tsy misy afa-tsy ao amin'ny Kristy ihany no andraisanao ny mahazanak'Andriamanitra. Amin'inona? Amin'ny fiainona azy. Izy ilay sitrany, izy ilay metrahany fitokisana. Zavatra mahavariana rehefa mamaky an'io matitoko fafito io ianao, tonga le olona, za efa nanao zao tamin'ny anaranao, za efa nanao zao tamin'ny anaranao, inona no tsy efa nataonay tamin'ny anaranao? Ary misy milaza an'izany, rehefa atao amin'ny anaran'i Jesosy dia akasitrahan'Andriamanitra. Vakio ny matitoko fafito, vakio. Dia ho hitantsika tsara fa nanao ny zavatra rehetra tamin'ny anaran'ny tompo reo. Ahoana ho ny tompo? Tsy fantatra ianareo hatrizay, hatrizay. Tsy fantatro. Satria mety nataoko amin'ny sitrapoko, mety nataoko amin'izay napetipety aho, nataoko tamin'ny fiainona ny filako, fiainona ny eritreritro. Hoy ny tompo eto, ity ny zanako malalako, izy no enoy, fa izy no sitrako. Napetrany taminy ny fitokisana feno, ijerena ny mahazanak'Andriamanitra asy ianao, itsolovana ny foko sy ny fonao. Ary zany ny mahafinaritra indrindra. Tsy ho tsoloviny io mba azahoany manimba azy, fa tsoloviny mba ho amboarina. Tsy tonga hitadiny marina izy. Ary zany ny afatry ny filazantsara ho aso ianao ndray. Raha ny hevitra izy telo mirahalahy reto, andeha anao lay, ho fatorantsika ato zany mazava zany. Hoy ny tompo etsia, ndeha isika ho any amin'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao no mila an'izany mazava zany, ary ato amiko zany mazava zany. Ato amiko Mosesy, ato amiko Eli, ary ato amiko ny ray. Ty ny zanako malalako izay sitrako, izy no enoy. Fantatry ny tompo ve izaho sy ianao? So sanatriny zany, itonga nataonay tamin'ny anaranao dolodolo ny rehetrarehetra, nataonay tao am-piangonana, nataonay nankalazana be Jesosy, Jesosy, Jesosy. Kay nanao amiko tompoko. Ay, tsy fantatry ny tompo, tsy fantatry nareo hatrizay, mela amiko ianareo mpanao meloko. Manjary eloko indray ry havana ny fomba mpivavaha. Hoy ateo hoe ny miaino, mahafantatra nefa tsy makatoa dia hoarina amin'ny adala. Asa raha mba tsapanao fa nanoatra ho an'ny Galatianina Paoly apôstôly dia hoy zay ry Galatianina adala. Fe nangenina adala ny reto Galatianina reto.
nitoky tamin'ny lalàna, nitoky tamin'ny famorana, nitoky tamin'ny fombafomba, nitoky tamin'ny firazanana, nitoky tamin'ny mahizao sy zao. Zany no nitokisana, zany no heveriny, fa zany no mahazanak'Andriamanitra azy, zany no maha kristianina azy, zany no heveriny ry Galatianina dala. Tiany zanako malalako izay sitrako izy no enoy. Mazava ho azy fa ny fiainonan'i Kristy tsy fiainona misofona fotsiny, tsy fahalalana tsaina fotsiny. Hoe izy le teraka tany Betlehema, ilay ny tompo tao Nazareta, mpandrafitra ny rainy, ilay nitety ny Galili sy ny tany Jodia rehetrarehetra nitory, namangy ny tany ny Samaria, ary nijaly iny nombona tamin'ny andron'ny Ponty Pilato, ary maty, nalevony, nitsangana tamin'ny maty. Fahafantarana ratsainana izany. Fa ahoana ny velomako zany? Mo mivelona izany tokoa aho amin'ny fiainako. Zany Kristina netritena izany, zany Kristina niaritra izany no ny finoana, no ny fanoavana ny ray. Zany Kristina naiko faty zany, nanolotra hatramin'ny ainy, no ny fankatoavany ny ray. Ary nitoky tamin'ny famonjen'Andriamanitra natsangana. Tsy nanangatena ne Jesosy, fa natsangana. Ary ambaran'ny Filipianina fa io ilay natsangana io dia satria nanetry tena hatramin'ny fahafatesana. Teny zanako malalako izay sitrako, izy no eloy. Efa sitrak'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy no andraisantsika ny fahazavana sy tena fiainana. Izy enoina. Ary natao miaino ny Kristy tsy mahalala fotsiny ny teniny, fa tia azy. Tiany Jesosy ve zany zavatra ataoko zany? Mahafaly ny Jesosy ve miaino an'izany teniko zany? Mo ve faly Jesosy miara mijery an'ity film ty amiko? Sa kosa malahelo izy ary mety mitsoka mihitsy azy. Mo ve ny tontolo misy aho? Mo ve ny tontolo mahafaly aho? Tontolo iraisako fifaliana amin'ny tompo? Sa kosa tontolo ny fifaliko samirery sanatry ny vava? Ka anakifiany aho, ka ny marina nefa tsy izy ny manakifika ahy. Zaho no nanakifika azy satria tsy niaino azy. Tiany zanako malalako izay sitrako. Ny rahako mba ho enoina. So dia nanirakiraka foana ange ny tompo. So dia na fitena fotsiny, ny afo fotsiny. Sanatr'izany amin'ilay fitenanay taloha amin'apa. So dia naniraka fotsiny an Jesosy amin'apa ange ny ray. Fa izaho zavatra hafa ny enoko. Zavatra hafa ny tadiaviko, zavatra hafa ny mahafaly aho, zavatra hafa ny katsahiko. Jesosy Kristy, ilay malala n'Andriamanitra no ny rahany satria tiany ianao. Jesosy Kristy ilay sitrany, ilay nomeny fitokisana no ny rahany satria tiany hanana firaisana aminy ianao. Fa raha manana firaisana amin'ny Kristy ianao, dia manana firaisana amin'ny ray. Raha tian'ny Kristy ianao, dia tiany ray. Raha miara-mandovo amin'ny Kristy ianao, dia miara-mandovo amin'ny fanjakan'ny ray. Mampalahelo ihany. Misy tia ny olona izay nikatsaka ny fanjakan'ny ray, fa tsy mino ny Kristy. Zaho ny lalana sy fahamarinana ary fiainana ho ny tompo. Tsisy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Tiany zanako malalako ny ray, izy no eno. Mifamaly ireo. Amin'izao andro ny coronavirus zao, dia fatatsika tsara fa mitandrina mafitsika. Manahoana re zany fitandremana zany? Ary tokony atao zany. Raha tsy hoe nga te hialy eto vetivety tsika. Ny tompo tsy mivavaka ho antsika analantsika eo amin'izao tontolo izao, fa niaro antsika ho amin'ny ratsy. Manahoana re ny fitandremana? Ary zao ny tena mamperitreritra. Ny expert, ny politika, ny manantsaina rehetrarehetra, mizarazara hevitra.
Ny spécialiste amin'ny teny hoe zao manao masque daholo, ao ndray tsy manao masque. Mila confinement, tsy manao confinement, mizarazarany e. Professeur daholo izy rehetrarehetra ireo fa tsy mifanaraka. Zany ty zao tontolo izao ity, zany ty zao tontolo izao misy atsika ity. Ka ny fanahinao ve, ny mandrakizainao ve, ampiankininao amin'ny feon'ny expert eto amin'izao tontolo izao. Ny mandrakizainao ve, ankininao amin'ny expert. Hoy aty hoe tsy tokony tandremana, mitandrema tsara. Fa aza mianona fotsiny. Fa misy grave noho ny Covid izy. Misy grave. Noho ny coronavirus. Dia ny virus ny fahafatesana. Izay afafin'ny Satana eo anivon'izao tontolo izao. Virus ny fitaka. Mbola aiza tsy ampafiriny amin'ny tany ny manampaizana na amin'ny tany virus ny fahotana. Ka na dia ny mino aza mety voafitaka ho ny soratra masina. Inona no lalanao atsika? Izy no enoy. Izy no enoy. Ny teniny atao voalohany. Ary aza enononona fotsiny na enona indraindray. Fa tonga ononao aminao izy en permanence. Zany na tonga amin'ny Paoly teny hoe tsy zatsona eny velona. Kristiny velona atao anatiko. Ry havana, fiainana ny mandrakizay no men'Andriamanitra antsika ao amin'ny zanany zany fiainana zany. Tiany zanako malalako izy, izay sitako. Tsy expert miady, tsy expert manina moty izy miovaova hevitra, tsy expert zay voafetra. Zany, malheureusement, tapipaizana kanefa na izany azy mahita fa voafetra. Fa Jesosy Kristy le tapipaizana. Hanika anay Mosesy sy Elias no heverina isan'ny lehibe. Ny dify teo anatrehany. Tsy hita teo anatrehany. Fantatrao an-tsaina moa zany Mosesy zany, tsisy nandevony zany. Tsy hitany fastany. Fantatrao moa zany Eli zany, niakatra velona ny an-danitra zany. Reo no nampitondrain'Andriamanitra ny teniny, reo no tena mpaminany reo ilazana, fa ny tenin'Andriamanitra velona mandrakizay. Ny tenin'Andriamanitra tsy azo alevina. Ny tenin'Andriamanitra mitondra ho amin'ny fiainana. Ny tenin'Andriamanitra ny tena fahazavana. Iza mitondra zany teny zany? Jesosy Kristy. Teny zanako malalako. Tonga teto amintsika mba ho enona izy. Engany ka tsy andalo fotsiny eo amin'ny fiainantsika izy. Fa tena hitoetra. Ho enona mandrakariva. Ho enona maraina, atoandro, hariva. Ho enona isa minitra, isa segondra. Enona mandrakizay. Satria ny mandrakizay. Ny tiany volena ao atao amiko. Sao aminao. Raisy ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ampahery anareo ary ampiorina anareo amin'ny fahamarinana. Ka enonareo mihoatra noho ny rehetra. Ary andraisanareo mihoatra noho ny zavatra rehetra. Any Jesosy Kristy, lay teny tonga nofo, teny fiainana, teny velona, teny mandrakizay, izay manangana anao zanak'Andriamanitra. Mpandova ny fanjakana mandrakizay. Matoky ilay niantso anao. Ka nametraka ny fitokisany amin'ny zanany. Izy ane. Ampahery sy hatanteraka zany ho azay matoky azy. Amen. Petrakisika.
Andehantsika hiara-mitsangana anambara ny finoantsika izay raisantsika amin'ny mino maneran'izao tontolo izao ny fanekam-pinoana nisianina no irantsika manonona ao anatin'izany. Isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao ny lanitra sy ny tany, ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary mino ny Jesosy Kristy Tompo iray, zanan'ilay tokan'Andriamanitra, nateraky ny ray talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy no marina izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika, dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao ny fanahy masona nofo avy tamin'ny marivivijery, dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny azo fijaliana ho fanavotanantsika, tamin'ny nanapahana Ponto Pilato izy, nijaly izy ary maty ka naleva. Nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ao an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanan'ankavanan'ny ray. Avy any ny haviny indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo zava-panome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia miteny tamin'ny vava-mpananahy. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika. Izao dia tonga amin'ny fotoanan'ny fanasan'ny tompo isika, mankataka ny diakonina mba hiakatra aty, ataontsika ny hira izay efa voatondro.
aoka iara-mitsangana isika ho aminareo ny fiadanany tompo aoka izara izany fiadanany zany sikaiteny eo amin'ny akavitsika sy ny eo amin'ny akavanantsika hoe ho aminao ny fiadanana na maly azy hoe ary ho aminao koa asandratony fonare oeo aminy tompo aoka oderaintsika ny tompo andriamanetra entiko tompo ray masitandriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy ny soaranay anao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay izay tianay sy nanotena amonjy anay amin'ny alalany koa niderany anjely ny fiandriananao hitsaho ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tavitra ary araha ny fiangonana ny an-danitra sy ty an-tany midera ny ananina amin'ny fiompiana ary izay koa ankehitriny tompo dia miara-manaritra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe ny deranay hoe saotra izy dia nivakinika ho izy raiso any ty ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatsiarovana ary toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ny ty anareo rehetra fa ity no rako dia na mifanekena vaovao izay alatsaka ao andro rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana no misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana fa na ovinana ianareo no mihinana tony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny aoka iara-mipetraka ny fiangonana re kristianina malala aoka isika atsiaro an'i Jesosy Kristy izay maty ny solo antsika sy nitsangana ho fanamarinana antsika dia fanatim-pihavanana izay natolotr'Andriamanitra antsika dia aoka isika iara-misaotra sy hivavaka misaotra anao izay Andriamanitra rainay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota mahantra dia nomenao ny zanakao lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana mandrakizay raha nay any an-danitra ndreto izay manao teo anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanakao olona ny fijaliana sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fifonany mandrakizay ho anay ka miandro sy mitalao ny fiverenany izahay ankehitriny ary raha io aidiny ny fanay masina mba hameno ny fonay ka andraisana tokony tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo zay izay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka ampianaro ifankatia tahaka ny tiavanao anay zany ary aok'izay ara-marina ny fiangonana masina manontolo ny fiangonana sy ny fifahinanao Amen. Oh
efa nandray ny fanahy mahazanak'Andriamanitra atsika isika zany no ahafahantsika manonona ilay vavaka nampianarin'ny tokoa antsika manao hoe rainay izay nandaratra ho masinina neny anaranao ho tonga neny fanjakanao atao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny amendaratra meo anay no izay anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza nitondranay ho amin'ny fakampanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa nao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra marak'izay amen. Aoko ahy ro-mitsangana isika. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny kapoko ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika. Hoy ny tompo avia efa voavoatra zao ny zavatra rehetra. Mahazo mipetraka ny tsimpanay fanasan'ny tompo manao ny hira fa 5:520 isika dia zaraina ny mofo sy ny kapoka izay efa nahazo dia mahazo mipetraka rehefa tafaverina ty ny dekona dia ajanontsika ny hira ary dia miara-mihinana ny mofo sy misotro amin'ny kapoka isika. Ataontsika ny hira 5:520. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano ty ny tenako izay omena ho anareo
izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy Tompo, sotroinareo rehetra ity fa ity no rako, dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana na ovinana misotro ianareo. Jesosy Kristy Tompontsika izay vombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rano izay nanavotany anareo tamin'ny fahotana rehetra. Izy ny ampahery sy aro anareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ho aminareo any ny fiadanana. Petraka isika. Mbola hiara-mivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra totoso mandrakizay ho misaotra anao izay fa efa sitraka ao tokoa. Namana anay tamin'ireny zava-tsoa ireny dia ny tenan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay, sy ny rano soa sarobidy izay mampahatoky anay ny amin'ny fitiavanao lehibe, ny amin'ny fahatsaranao tsy miova, ary ny amin'ny fanaovanao anay ho sampana velona momba ny tenan'ny zanakao. Mangataka aminao izay noho ny famindram-ponao, azony amin'izao fiombonana masony izao izahay, ka andeha sy hamovo voatsara ny fitiavana sy faharetana amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay velona ty anatinay, ilay miteny aminay, ary enonay sy ankatoavinay. Ankehitriny ary rehefa nampahirezinao tamin'ny alalan'ny teninao sy izao latabatra nanasanao anay izao izay, dia te hitondra eo aminao ireo namanay, mivavaka aminao an'ireo namoy malala, ampionony amin'ny filazantsara ny fitsanganana amin'ny maty. Entinay mivavaka aminao ireo marary, na any an-tokantrano na any amin'ny hopitaly, ninona endrika izany aretiny izany, ary ninona koa mafiny, ataovy mahita ny herinao mahagaga sy ny fahasoavanao, ataovy mahay mitoky aminao, ary dia tahiko ny fitsaboana sy ny fikarakarana azy ireny mba hitondra fanasotranana. Mivavaka aminao izay ao andreo sahirana, ninona antony izany, ninona koa endriny efa nitonona mpamonjy anay ianao, meteza hamonjy ny namanay mba hahatonga azy hifaly eo aminao. Mivavaka aminao koa izay ao andreo nandray fahasoavana, ataovy mahay makasitraka anao ary ataovy mahay mizara ho amin'ny hafa. Dia tianay nitondra eo aminao izao tontolo izao, indrindra manoloana izao valanaretina coronavirus izao. Tompo, entinay aminao ny firenena sy ny vahoaka izay ianjadiny ny valanaretina ary mitaintaina isan'andro. Entinay mivavaka aminao ireo manam-pahaizana, ireo mpitondra, omenao fahendrena ary hahita izay lalana tokony hizorana sy hampizorana ny vahoaka. Mivavaka aminao koa izay eo amin'ny fitadiavana, ny fanafody, hoentina miady amin'izao ambininao ane izany, ary ninona tsara, ninona kasitrahana Tompo, dia angatanay ho tanterahanao amin'ny famindram-ponao eo amin'izao tontolo izao, enina dia izay tsy mahalalanao azy. Fa Andriamanitra be famindram-po, Andriamanitra ny fahasoavana ianao. Mitondra aminao ty firenena itoeranay ity, mba hitoetreto ny fiadananao ka hiadananay araka ny teninao. Dia mivavaka aminao koa izay ho an'ny Madagasikara tanindrazanay, tahio ny ezaka tsara rehetra ho fampandrosoana, ho fampiraisana ny malagasy, ary indrindra Tompo hikatsahana ny rariny sy ny hitsiny ary hampanjakana izany. Entinay mivavaka aminao manoloana izao valanaretina izao, Tompo, mangataka aminao hiangaro ny firenenay, ary aoka ny ezaka rehetra, ny fitsaboana, ny fiarovatena, ataonao mahery ary ataonao mahomby. Entinay mivavaka aminao koa ny fiangonana manerana ny tany sy ny asa iraka izay nomenao azy, mba ho ambininao izy ary tsy verina aminao ny teninao, raha tsy natateraka izay nanondranao azy ary ambinina amin'ny alehany. Hahatonga ny fiangonana ho tena fanasina sy fahazavana marina, dia mametraka ny FP masin'ny fiainany, ny mpitondra sy ny sampana ary ny vahoaka ao aminy, ny tafo sy ny faritany. Tompo, efa natsanganao ho fiorenan'ny fahamarinanao, efa natsanganao ho fiombonana manao ny asa irakao,
ambino ary ataovy mahatanteraka sy mahavokatra tsara. Izay tsy voatononay amin'izany vavaka izany fantatrao fa tokony ho an'ny tsirairay, tokony ho an'ny isam-pianakaviana, tokony ho an'ny firenena, tokony ho an'ny fiangonana. Dia ankinina amin'ny anaratsoan'i Jesosy Kristy, ilay tianay ary tianay hatramin'ny farany. Dia deranay ny anaranao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Araka ny fanaontsika dia angonina ery ampiravana ny kapoaka tazontsika ny tanantsika eny izy zany dia angonina ery ampiravana. Ataontsika eo pitsangana ny hira fa 920 sy 2 mialohan'ny filazan-draharaha. 266. Dia mbola ampifaliana trano ry havana ny arahantsika anio amin'ny anaran'ny mpitandrina sy ny komite FPMA Toulouse ho an'izay manatriketo sy ireo izay any an-tokantrano sy tsirairay avy any amin'ny alalan'ny YouTube. Vaovao tafo taratasy fisaorana. Pour un mot reçu, pour une main tendue, pour une fleur offerte, pour un geste d'amitié, pour toutes ces attentions témoignées lors du décès de Maxime Stéphane, ses parents, son frère et toute la famille vous adressent leurs sincères remerciements. Filazana Manju. Fa raha velona isika dia velona ao amin'ny tompo, ary raha maty isika dia maty ao amin'ny tompo. Koa amin'izany, na velona na maty isika dia ny tompo ihany. Romanina 5:12. Amin'ny finoana sy ny fanantenana ny fitsanganan'ny tena maty no ampandrenesana ianareo fa ny ava-malalanay Andriamatoa Rajonal Manana Jean dia natsoiny iray hodany amin'ny alakamisy 7 Jolay 2020 tany Madagasikara rehefa nivahiny 50 taona teto an-tany. Hoy ny zanany Andriamatoa Rajerarson Patrick Siboto sy ny zanany, ny iray tapo aminy Andriamatoa Solrabaromanana Élisée sy Liliana sy ny zanany, ny mpitandrina Emilienne Raseanor Manana ao amin'ny FPMA Poitiers. Filazana manjo faharoa. Mampandreny fiangonana fanodimandry alina teto amin'ny vohitry Toulouse Rasoa Seheno Ratsimba Josette Marcel. Hoy ny zanany Andriamolalso Rija sy Ramefy Seheno. Famangina manjo. Ny famangina ny fianakaviana Ratsimanohitra sy ny fianakaviana Rajerarson ary Solrabaromanana Élisée dia atao ny alahady 7 Aogositra 2020 amin'ny herinan'io izany. Rakitra sy adidy miantsofa anaty sitrapo eny Ambarao zany. Ny fandaovana ny adidy sy rakitra ary fanaty-pisaorana dia atsika atao amin'ny alalan'ny virement, amin'ny alalan'ny chèque alefa any amin'ny mpitambolan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny carte bancaire, amin'ny alalan'ny roa elo aso. Izany dia afaka atao koa ao amin'ny tranokalana fiangonana FPMA
toulouse.com rubrika fondronasa vola sy fananana izay ahitanao torolalana manazava ny fanaovana izany. Afaka aminao izany koa isika rehefa mirava ny fampoam-pivavahana ka isiarina anasinan'izany eny am-pivoahana. Angevina indrindra isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara na orakitra na adidy na rakim-pisaorana. Dia tsarovy ry havana fa ny mamehan'ny fifaliana no ankasitrahan'ny tompo. Dia ary-piangonana ny fampoam-pivavahana mandritry ny fialan-tsasatra dia eto amin'ny Vieux Temple ka manomboka amin'ny 10 ora maraina hatramin'ny 30 ny volana aogositra 2020. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra iririana. Amin'izao fotoam-pialan-tsasatra izao moa dia misy ny namantsika izay lasa any amin'ny toeran-kafa. Misy kosa ireo izay mety mandalo eto amin'ny tanànan'ny Toulouse ary dia miara-mivavaka amintsika eto. Ao koa ireo izay mety voatonga onona ka raha misy amintsika ireo izao voatonga eto dia angatana hitsangana rabaina amin'ny anaran'ny fiangonana ary hitsofindrano amin'ny anaran'ny tompo. Dia faly zay mandray anareo ary miaraba anareo tonga soa eto amin'ny tafo FPMA Toulouse. Raha mijery anareo zay tsy mibikabika akory fa te hiteny aminareo tonga soa ary indrindra faly miaraka aminareo, faly indrindra notrononareo tamin'izao foanim-poam-pivavahana izao. Hoy ny fiteniny hoe ny tavan'ny ralahy mandranitra ny tavan'ny ralahy ka dia tena nampahery anay tokoa ny fanotronanareo sy ny fiarahanareo teto na tamin'ny alalan'ny vavaka ampanahy zany, na tamin'ny alalan'ny vavanareo ny teny, tamin'ny alalan'ny hira sy ny zavatra hafa koa. Ka dia mitsodrano anareo zahay. Andriamanitra ne hatanteraka soa ny antony natongavanareo eto ary indrindra ampitoetra ny fifaliany sy ny fiadanany ka atonga ny fandalovanareo eto na ny fitoeranareo eto tsy ho adino. Ary dia ny fitahiny mananambiampy mbola omba anareo any amin'izay alianareo rehetra. Ary tsaroa fa naovinanareo ny mandalo eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FPMA Toulouse. Dia miraro soa indrindra tompoko. Misaotra indrindra afaka mipetraka nareo. Ampatsiarovina zany fa azontsika atao ny mandrotatra ny rakitra fa ery ny kitapony rakitra dia ery amin'ny varavarana ny fidirana ery rehefa mirava eto tsika. Azontsika atao ihany koa ny mandrotsaka zany amin'ny alalan'ireo fomba fandoavana izay efa naseho tamintsika ary hitanareo ao amin'ny tranokalan'ny FPMA na ao amin'ny koa ny fitaovana fifandraisana maro samihafa izany. Mamarana ny fotoana isika izao ry havana. Ataontsika eo am-pitsanganana ny hira 7:700. Ny andininy voalohany sy faha-4 mialoha ny 4 sy ny tsodrano ary ny andiny faha-5 aorianan'ny 4 sy ny tsodrano. Iara-mitsangana isika. Amen.
tenin'ny Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin'ny fahendrena rehetra dia mifampianaraka amin'ny fananara-misalamo sy ny firana ary mitononkira-panahy mihira ny fahasoavana mamponareo ho an'Andriamanitra ary ninonino nataonareo na mitenina amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaoran'Andriamanitra ray amin'ny alalany ho aminareo any eny voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manomponotompo